Aleluia, aleluia. Dia faly miarahaba antsika mpanaraka ny rapisidimy famarinana ho amin'ny anio alatsinainy fa 5 ny volana aogositra 2025. Hoy ny rapisidimy famarinana izay nosoratan'ny lehilahin'Andriamanitra Dr Révérend Chris. Voya kilomètre diesy ho amintsika ho amin'ny anio voatendry anjaka. Ozy izy hoe voatendry anjaka ozy izy. Ny petera voalohany toko faharoa ny fasihany ny soratra masina fanokafana izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amin'ny maha kristianina antsika dia miaina fiainam-pandresena ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Tsy zavatra mila ezahana zany. Izany no lovantsika. Mpanjaka sy mpisorona isika, voatendry anjaka amin'ny fiainana. Tsy ny rehetra nefa no tonga amin'izany fatakarana izany. Tsy maintsy mampiofana ny tenanao ianao mba hieritreritra sy hiresaka ary hetsika amin'ny fisainan'ny mpanjaka sady mpisorona manjaka satria izany mihitsy ianao anao ny fanapahana. Ny mpanjaka dia manjaka, tsy mangataka izy fa mampiasa fahefana. Izany no tokony fisainanao isan'andro. Tsy miezaka mafy, ahomby na ambinina, efa natao piray lova amin'ny Kristy ianao. Ny zavatra rehetra ataonao dia tokony haneho ny voninahitra ny mpanjaka sy fahatsarana. Vakio ny amplifety klasika ny soratra masina fanokafana etsy ambony dia ekeo ary mandehana arak'izany. Izao no voalaza ao. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena voatokana, olona voavidin'Andriamanitra ho azy, olona miavaka mba hanehoanareo ny asa mahagaga sy ny hanehoanareo ny hatsarana sy ny fahatanteran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Mampalahelo fa misy ireo miaina ambanin'ny antsony satria tsy nanavao ny sainy ho amin'izany famarinana izany. Miresaka tsy fahombiazana ary mihetsika toy ny olona tsotra, tsy mahatsapa ny mahampanjaka azy izy ireo. Mitondran-tena amin'ny famendrehana sy fahefana ary ny fanapahana. Mandehana am-padikiana satria fantatrao fa mitondra hery ny teninao. Hoy ny mpitoro-teny toko fahavalo andininy fahaefatra. Fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy hery. Hoy ny Romana toko 5 andininy fahafito. Izay mandray ny fahasoavan'Andriamanitra miompampana, fankasitrahana tsy mendrika sy ny fanomezan'ny fahamarinana maimaim-poana mametraka ireo eo amin'ny toerany tsara miaraka aminy manjaka amin'ny fiainana toy ny mpanjaka amin'ny alalan'ny lehilahy iray dia Jesosy Kristy ny Mesia iray voaositra. Raha tsy izany ny fomba fisainanao dia hovay izany anio. Ambarao hoe mpanjaka sady mpisorona ao amin'ny Kristy aho, mandeha amin'ny fanapahana aho, manjaka amin'ny fiainanao ary maneho ny hatsara ny raiko any an-danitra. Izany no lovanao, izany ny fiainanao ao amin'ny Kristy. Aleluia, amen, amen. Dao tsika ary hanao ny vavaka araka ny rapisodiny famarinana, avarino amin'ny finoana izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ray malalo, misaotra miantso ahy ho amin'ny fiainam-pandresena sy fahatsarana ary fanapahana. Mpanjaka sady mpisorona aho, nantsoina anjaka amin'ny fiainana sy haneho ny fahatanteranao. Mitondra hery ny teniko ary mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina ny amin'ny fahefan'Andriamanitra ato amiko. Misaotra anao noho ny amin'ity fiainana be voninahitra ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen, amen.